Ny tanàna ndraikitra goavana ny kolotsaina sy ny zavakanto eo amin'ny fampivoarana ny fireneny iray. Maro ireo mpanakanto eo amin'ny lafiny hira sy mozika raha eto Madagasikara no resahana. Iray amin'ireo mpanakanto malagasy ireo ndeha ho resahantsika androany, tsy iza fa ny tarika ny voanio. Fa iza tokoa moa no namorona ny tarika ny voanio, ary inona no antony nahatonga ilay anarana hoe ny voanio? Iza daholo no nandrafitra ny tarika tany am-piandohana? Oviana no vanim-potoana tena nampatanjaka ny tarika, nanomboka oviana kosa ny vanim-potoana malo. Farany aiza ho aiza ireo taranaka sy ireo zazanavela ankehitriny ary midika hoe manahoana ny tarika ny voanio ankehitriny. Andriamatora Andrianasolo no ray niteraka, ary Ramatoa Josephine kosa no reny niteraka. Ireo olona roa ireo no loharano mipoirany tarika ny voanio ny taona 570. Raha mbola tsy nandrajara tao anatin'ny tarika ireo 4 amin'ny rahavavy izay mbola ho tany esantsika rehefa avy eo, ny roa lahy kosa dia i Dede sy Max izay anadahany ireo 4 amin'ny rahavavy ireo ihany, dia efa tao anatin'ny zavakanto tanteraka. Rehefa izany dia nandray anjara tamina fifananan-kira iray izay nikarakarainy tarika n'iray lova izy roa lahy miaraka amin'ireo namany mpiaraka manao volley aminy. Raikitra ary ny fifaninanana. Fa akory ny agagan'ireo mpitsara, fa indrindra ireo mpijery, satria dia nalany izy rehetra avokoa ny volondohan'izy ireo, izany hoe tena sola tanteraka, na le atsotsika hoe kokoraze. Nioraka ireo mpijery sady niantsoantso hoe koko koko koko. Ireto mpihira koa moa dia tena manga feu de manga feu tokoa. Vokany azondry zareo ny larana voalohany tamin'ilay fifananan-kira. Nanomboka teo dia niraisin'Andriamatora Andrianasolo io koko io ka nogasiny ary nataony hoe ny voanio. Ity voankazo ity koa mantsy dia anisan'ny tena mampiavaka ny faritra aty Atsinanana. Teraka teo noho izany le anarana hoe ny voanio. Clarisse no vehivavy niditra voalohany tao anatin'ny tarika tamin'izy fony mbola vao 13 taona monja. Taona vitsy taorian'izay kosa vao nirotsaka an-tsehatra ireo 3 mirahavavy nandrafitra izany, Monika, Pakirety, Fara. Nanomboka teo ara dia izy enina miena dà mihitsy no efa tao anatin'izany tarika ny voanio izany. Rehefa izay dia tsy nitsahatra ny nandray anjara tamin'ireo karazana fifananan-kira nisy teto an-tanindrazana izy ireo, ary saika nandrombaka hatrany ny amboara sy ny medaly tamin'izany. Nanolona izany dia nanapa-kevitra ireo mpikarakara fifaninanana teto Madagasikara fa tsy mahazo mandray anjara amin'izay mety ho fifananan-kira teto Madagasikara itsony ny tarika. Rehefa izany dia tsy nitsahatra ny roborobo, ny aikanto sy ny talenta nananana izy enina mianadahy. Tetsy andaniny koa moa Ingarandrenasolo rain'izy ireo dia niezaka hatrany ny nampita nanabe ny fifehezana ny kanto teo amin'ireto zanany. Vokany nisy ny fiara-miasa teo amin'ny tarika ny voanio sy ny tranompamokarana kapila diskomady ka nafahan'ny tarika nanatotosa kapila diska 33 sy 45 tour ka anisan'izany ny ranomasina, ny faliao, je ne peux pas t'oublier, mon amour, Ramé Ramé.
lasenao sy ny sisa sy ny sise. Nivoatra ny teknôlôjia teo amin'ny lafiny ara-zavakanto ka nivoatra niaraka tamin'izany ihany koa ny tarika. Taona visita ty aoriana dia namoaka rakira na kasety mitondra ny alboma hoe Ranomasina ny tarika ny taona 3 ny taona 5 kosa no nivoahany rakira best of voalohany sy ny best of faharoa. Ny taona 7 dia namoaka best of fahatelo ny tarika. Nandritra ireo vanim-potoana ireo no nilazaina fa tena nampatanjaka ny lazany tarika nivonio. Nandray izany dia ny sesombianombieny no fampisehonan-tsehatra samihafa sy ny fisidiam-paritra nanerana ny nosina andrenivohitra. Eny fa na dia tany ambanivohitra izay tsy mba noeritreretin'izy ireo atongavana tany anisan'izany ny tany ambanivohitra Ambatondrazaka, Moramanga, Marovoay sy ny sisa. Niseho tamin'ny endrika samihafa moa ireo etsika ireo toy ny alim-pandisana, ny fanafanana lanonana ary mazava ho azy ireo fampisehoana an-tsehatra. Marihana fa akoatry ny hira dia efa nilalao tantara-tsangana ihany koa ny tarika satria randrena solo rain'izy ireo dia sady mpamorikira no mpamorina ihany koa tantara-tsangana. Ka anisan'izany ilay tantara mitondra ilay teny hoe ilay rojo voatahiry. Teo ihany koa ilay tantara hoe Madagasikara ankira. Raha izay ary ny vanim-potoana tena nampatanjaka ny tarika, ndeha kosa ro resahantsika ny fotoana nanamaloka ny tantaran'izy ireo. Nanomboka ny taona 90 hatramin'ny taona 2024 dia saiky ny aina trany tao anatin'ny fisaonana ny tarika. Tany amin'ny taona 990 no nodimandry Dede Laila Matoa, nanaraka azy i Max. Ny taona 920 kosa no nandao antsika i Fara, taorian'izay Pakerety sy Clarisse. Ny taona 2020 Monika no nandao antsika. Tsy mora tamin'ireo taranaka no niainy io vanim-potoana nanjombon'io ka nahatonga azy ireo somary kivy. Azo ambara mihitsy aza fa nandalo fahanginana ara-javakanto tanteraka. Silence artistique. Marena etona fa rehefa nanomboka nisy ny fahabangana teo amin'ireo mpikambana dia efa nanotrona azy ireo ny taranany. Ka anisan'izany Sami, mpitendry gitara feo maranitra izay zanaky Dede. Teo ihany koa i Gaël, mpitendry gitara beso izay zanaky Fara. Sy adino ihany koa i Davida, mpihira izay zanaky Clarisse, ary Nata, mpihira ihany koa izay zanaka nitezany Fara. Ireo lay atsona hoe zanabonio tamin'izany fotoana. Rehefa zany ny taona 2024 dia nisy ny fanilo miampita passage de Fagnon izay nataon'ny Monique tamin'ireo taranaka mandritra ny fampisehoana an-tsehatra izay nataon'izy ireo tao amin'ny efitrano fanaovam-petin'ny CCSK. Ankehitriny ary efa tsy misy eo intsony izy eny Amenada mitondra anarana hoe Nivoanio
dia mijoro kosa ny mpandimby izay zanaka sy taranak'izy ireo ihany koa satria efa nampitainy Monique izay akanga sisana namborana teo aloha ny fanilo sy ny haikanto dia tsy nijanona tamin'ny anarana nentiny amin'ny mahazanabony ho azy intsony ireo taranaka fa tena nisalotra ny anarana tarika ny voanio amin'izao fotoana izao. Ireto avy ary ireo mpikambana mandrafitra ny tarika ny voanio ankehitriny. Voalohany Sami, mpitendry gitara feo maranitra, zanaky Dede. Ny faharoa dia Gaël, mpitendry gitara beso sady lohan'ny tarika, zanaky Fara. Ny fahatelo dia Davida mpihira, zanaky Clarisse. Ny fahaefatra Itoky mpihira, zafikeliny Monique. Ny fahadimy Ioly mpihira, zanaky Clarisse. Ny fahaenina Joisia mpihira, zanaky Dede. Ny fahafito Inata mpihira, taizan'ny Fara. Ny fahavalo Sina mpihira, vinantony Fara. Marina fa misy ihany koa ireo mpitendry vata maro afitsoka Rola dia niaina sy Sahala sady io ihany koa i Angelo sy Eli izay mpively amponga maro anaka. Izany hoe enina amin'ny rahalahy no mpitendry ary enina mianadahy no mpihira. Raha ireo no mpikambana eny an-tsehatra dia ireto kosa no mpikambana mpikarakara azy ireo aty ambadika. Voalohany Sylvain Rakoto, Talia Rajavakanto, vinantony Clarisse. Faharoa i Naivo, tompon'andraikitry ny fampitaovana, zanaky Monique. Fahatelo i Joël, mpanoratra sy mpirakitra ny tantaran'ny tarika sady mpampiakanjo, zanaky Fara. Raha ravina ireo dia misy 520 ny mpikambana ao anatin'ny tarika amin'izao fotoana izao. 12 mianadahy ny eny an-tsehatra, 3 mianadahy kosa ireo mpikarakara ny tarika. Marina fa efa namoaka rakitsary misy 3 ny voanio amin'izao fotoana izao dia faly ao satria tonga ianao lay nandrasako tamin'ny fomanantena. Je ne veux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier mon amour. Je ne peux pas te chasser de mon cœur. Ari Bazarkely. Bazarkely, fiona nirepena kaviana na zavatra kely. Afangaro miena matavy Bazarkely ulaye. Toerana mahavalina Bazarkely misy vidina toerana misy tately. Izy ireo no makalaza ny 80 taonan'ny tarika ankehitriny izay efa natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Miami Thomasina ny 30 ny volana May 2020 lasa teo. Itoy izany ny asabotsy 2 Aogositra ao amin'ny trano fanaovam-petin'ny CJST Thomasina ary ny alahady 4 Aogositra kosa ao amin'ny CCSK Antanimena, Antananarivo. Mariana, fa mbola itoy mandritra ny taona 2020 sy 2020 izany hetsika fankalazana izany. Mbola ho lava ny lalana ho diavin'ny tarika noho izany. Eto am-pamaranana ary dia mirary sosahady izahay maleova malasana ny tarika ny voanio mandrosoasiny. Misaotra indrindra tompoko. Mon ami, t'oublier si tu n'en voulais plus de moi. Je n'en ai rien que mes yeux pour pleurer. Si tu veux m'écarter de toi, il est évident que je t'aime d'un amour ardent, suprême. Me veut réaliser, je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier mon amour. Je ne peux pas te chasser de mon cœur sans penser à toi, même pour un
moments heureux qu'on a passés, quand dans tes bras j'ai fermé les yeux. Nous étions liés par un baiser.